Faly miarabantsika rehetra amin'izao fandarana izao. Ny lohateny izay iarahantsika mandinika mandritra ny herinandro dia manao hoe ilay fiaingana vaovao. Ilay fiaingana vaovao. Nahoana moa isika no hanao fiaingana vaovao satria ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahatonga antsika hiainga. Aza afa-po amin'ny toerana izay misy anao ankehitriny fa afaka manome ny tsara lavitra ho anao Andriamanitra. Dia mila miainga isika mba hatanteraka an'izany. Miainga ianao, fiaingana vaovao no ataontsika. Ka ao amin'i Jesosy dia tsy misy hoe nitota ihany ny vadibadika, tsia. Fa andao anao fiaingana vaovao sika. Ary azon'Andriamanitra tao ny manainga ny fiainanao manontolo ho toy ny vaovao indray. Tianao Jesosy. Tianao Jesosy matoa ianao mbola manana anjara amin'ny filazantsara. Tianao Jesosy matoa ianao mbola afaka mahita, afaka miaino ary nasaina ihany koa hiaino ny famelabelarana ara-baiboly amin'ny alalan'ny jaonjam-peo izao. Tena tianao izy. Maniry mba ho resy lahatra ny amin'izany ianao izay manaraka ny fandarana ankehitriny. Miarabantsika rehetra amin'izao fotoana izao. Ny fanontana mipetraka dia ity: inona ny fitaovana ho ampiasaintsika hanao fiaingana vaovao sika? Tokana ny fitaovana dia ny baiboly. Amin'ny ankapobeny dia manana baiboly avokoa isika. Indrindra isika malagasy manana baiboly avokoa. Farafahakeliny ilay testamenta mangamanga kely iny, testamenta vaovao ananantsika. Ka iny baiboly iny no anaovantsika fiaingana vaovao. Iny zany ny fitaovana. Ary eto dia izingizina ampahafantarina antsika fa ny antsoina hoe fifoazana marina dia ny fiverenana amin'ny baiboly. Ahoana hoe ny fifoazana marina dia ny fiverenana amin'ny baiboly ary ny fanandramana ny teny voasoratra ny baiboly. Zany no antsoina hoe fifoazana marina fa tsy fihetsiketsehana ivelambelany. Noho izany, ity baiboly ity ihany koa zany no ampiasaintsika anaovantsika fiaingana vaovao. Koa isaky ny amin'ny ora toy izao eto amin'ity fandarana ity dia tsy ho ataontsika haingotrano fotsiny ny baiboly fa ampiasaintsika, iainantsika, ianarantsika, ovakintsika. Dia ho hitanao fa tena hisy zava-baovao iseho amin'ny fiainanao. Ary andeha hanao fiaikana isika. Ampy izay ny fombafomba-pivavahana satria manana baiboly maro. Dia indro fa mba manana koa ianao. Tsy mety zany. Mivimbona baiboly maro. Dia iny fa mba mivimbona koa ianao, tsia. Fa tena ho ampiasaintsika ny baiboly. Mandritra ny herinandro ity. Fahalalana ankapobeny kely atolotra ao antsika amin'izao fiandohana izao mahakasika ny baiboly. Tsara ho fantatra izy ity. Tamin'ny taona 1920 ny fivorimbena tao izay natao tany Toulouse dia norarana ny laika tsy hamaky baiboly. Izany hoe mpitondra fivavahana ihany ny afaka mamaky baiboly rehefa nisy fivoriana natao tany Toulouse tamin'ny 1229. Rehefa nandeha ny fotoana tamin'ny 3 Aogositra 1920 ny mpanota boky anankiray antsoina hoe Etienne Dole izay fito amin'ny 30 taona dia naantona, dorana teo amin'ny toerana malalaka anankiray antsoina hoe Maubert tao Paris io. Ny antony nandorana azy dia satria nampely ampahana soratra masina izy. Zany hoe nandritra ny fotoana maro zany dia voarara ny famakiana baiboly. Kanefa kosa ny vaovao mafaly dia ity: niditra an-tsehatra Andriamanitra ary mpiaino malala. Niditra an-tsehatra Andriamanitra ary mpijery hajaina mba tsy ho levona ny teniny. Ka amin'izao fotoana izao, amin'izao ora sy fotoana iresantsika izao dia afaka mamaky sy mandinika amin'ny baiboly isika. Koa dia ararotintsika izany satria dodina hamonjy antsika Andriamanitra. Mila manao fiaingana vaovao isika. Andao anao fiaingana vaovao ary andeha hivavaka isika. Rainay ao be fitiavana ianao. Misaotra anao izay satria ara-potoana loatra ny teninao. Ka amin'izao ora sy fotoana izao izahay, amin'izao avy izao izahay dia hanao fiaingana vaovao miaraka aminao amin'ny alalan'ny baiboly. Ho ampianao anie izahay ka ho tanteraka izany ka hanova ny fiainanay ny baiboly manomboka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy.
amen. dia anao fiaingana vaovao ary sika ry mpiaino malala ary mpijery ajaina anomboka maky an'izany sika ka ny fivavahana kristiana dia fanandramana dia tia no fanandramana ataontsika zany karazana ohatry ny hoe devoir sokafo ny baibolinao a dia ao amin'ny jaona filazantsara ny jesosy kristy araka ny jaona vakio manontolo ianao mety mbola tsy namaky baiboly genesis hatramin'ny apokalipsy fa ny anasananao zany am'ty voalohany ity ao anatin' zao fandarana sy famelabelarana zao dia ny jaona filazantsara ny jesosy kristy araka ny jaona vakio jaona moa dia apôstôly ny fitiavana fa raha mahavaky ny baiboly jaona manontolo ianao dia ahita zavatsoa ary tena afaka anao fiaingana vaovao voalohany indrindra andramo zany zay ho antsika rehetra ary tia no tsarovy aza manokatra amin'ny baiboly raha tsy efa nivavaka mivavaha mialoha indrindra ny amakinao ny jaona araka andresantsika teo tsotra ny fivavahana zay ataontsika rainay eo zay ny an-danitra satria zay nivavaka nampianarin'ny tompo rainay eo zay ny an-danitra amaky sy iaino ary andinika ny teninao a sokafo ny saiko sy ny foko mba handray an'izany amin'ny anaran'i jesosy amen vavaka foy toy izany no atao dia vakio ny baiboly asoanao zany ary indreto misy andiny vitsivitsy atolotra ao antsika izay milaza sy manambara fa tena avy amin'andriamanitra ny teny ao anaty baiboly exodosy 7:7 exodosy 7:7 dia zao voalaza ary ho jehovah tamin'i mosesy soraty ireo tenyireo fa araka ireo tenyireo no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Jeremia 3:2 dia zao ndray voalaza zao nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely soratinao amin'ny boky ny teny rehetra izay efa nolazaiko taminao. Ary aty amin'ny testamenta vaovao Habakoka 2:2 dia namaly ahy Jehovah ka nanao hoe soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azony miazakazaka ho vakiana. Ireo andiny anankitelo ireo monja no ambara amintsika dia milaza sy manambara fa tenin'Andriamanitra ny baiboly miresaka amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny baiboly ary mamaly anao amin'ny alalan'ny baiboly koa Andriamanitra. Adosoana sy fitaka mihitsy ny hoe niteny tamiko tamin'ny alalan'ny voromailala Andriamanitra ny tompo, niteny tamiko tamin'ny hazo ny tompo tamin'ny sary sy ny sisa tsia diso izany fitaka izany fa miteny amintsika amin'ny alalan'ny baiboly Andriamanitra. Zany akory tsy midika hoe ndao tsika ndray antendrony, zany tsy midika hoe atao ambanin'ny ondana ny baiboly dia misy zavatra miseho, tsia fa rehefa manomboka sokafana sy vakena ny baiboly tenin'Andriamanitra dia misy zava-baovao mitranga ary ho tamanao amin'izany tokantrano zany ny anjely andositra kosa ilay ratsy. Andramo vakiana ireo minan-kavy kely ny baiboly ao an-trano fa misy fiovana ao amin'ny tranontsika io. Aza miandry alesaky makany am-piangonana fa ao an-trano. Zany no anisan'ny fiaingana vaovao anisan'ny tokony ataontsika manaova fanandramana fa mitaky an'izany fiainana mamaky baiboly zany ny fiainana ankehitriny. Mety mametraka fanontaniantsika hoe ohatrany tsy mba misy masoandro miratra ady isan'andro raha mba fantatrao mantsy efa volana maromaro zay ny lasa indrisy riavana malala tonga amin'ny fotoana tsy misy tara zany eo amin'ny mpamonjy raha mbola afaka manapa-kevitra ianao anio anao dingana anao fiaingana vaovao dia mandray anao Kristy. Mety hiteny anao hoe ny fianakaviana ny zanaka ny ray aman-dreniko dada mamanay ireo mpiray tapo tena raharaha be mihitsy ny zavatra mitranga atao fianakavianay mbola misy fanantenana ve ohatra ny angarana mihitsy angambizahay tsy ariavana tsy miangatra Andriamanitra tsy miangatra Andriamanitra fa amin'ity herinandro ity dia afaka manova-tsika izy ao anatin'ny fiaingana vaovao. Dia hoy ianao hoe ho tratra ve ny tanjony za mba manana programa efa voasorotra ihany fa tiana milaza amintsika fa Andriamanitra tena manana planina ho anao fa ny olantsika dia ity ary mila anaovantsika fiaingana vaovao ny programantsika mandrakariva no asesikintsika ny safidintsika mandrakariva no ataontsika dia ohatrany tsy tafavoaka isika
mahakasika ny fitadiavam-bola anisan'ny olana ankehitriny zany atriantsika ohatra mba mahazo ihany fa miditra makarakara dia mivoaka amin'ny kilodoka hoy fitenenana indraindray rehefa tonga ny vola dia misy marary rehefa tonga ny vola dia tonga dia lanitrosa fa ahoana ary tsy misy fitahiana ilay fidiram-bola anaovantsika fiaingana vaovao zany amin'ny herinandro ity koa aza tapaka ianao manaraka ny famelabelarantsika tianao Jesosy. Korintiana 2:7 dia zao mivoalaza fa raha miafina amin'ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina ho an'izay ho very izany. Zany hoe matoa ianao mbola mandre tenin'Andriamanitra toy izao dia sitrak'Andriamanitra ny ahavovonjy anao ny atonga anao hanana fiainana tsaratsara kokoa mandrakariva fiaingana vaovao fiainana vaovao. Fa rehefa tsy mandre tenin'Andriamanitra toy izao tsony ianao dia efa mampalahelo izay. Koa raroty ndao hiaraka anao fiaingana vaovaontsika amin'ny alalan'ity fandaran'ity. Ivavaka ho anao ankehitriny mba hatonga anao hanana fotoana ahafahana manaraka ny toy izao famelabelaran izao ho amin'ny rampitso. Ivavaka isika. Ray tsara misaotra anao zay no fahasoavanao. Afaka nandinika foy, afaka mifampirisika ny mahakasika ny teninao. Izay dia tokony hamaky ny Baiboly, hiaina ny Baiboly satria izany no tena fifoazana marina. Ianao amindra fo aminay tamin'ny lasa ka amin'izao sisa izao dia anao fiaingana vaovao zahay. Ka ny Baiboly izay ao am-pelantananay, ny Baiboly izay ao an-tokantranonay dia ho vakianay mba ho fanazavana ary ho fitahiana ho anay menakavy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana an'izany vavaka izany. Amen.